zao zanaka Moramanga moa zany zava ho azy solo-mavambahoaka ny Madagasikara vao vita tato amin'ny district Moramanga amin'izao fotoana zao vita ny baccalauréat dia nianatra nanao mpianatra ho dokotera dia navita fianarana tany hoany amin'ny taona 7 tany dia tafiditra mpiasam-panjakana moa tamin'ny 7 amin'ny maha-dokotera zay dia nisy koa fotoana lefitry ny be ny tanàna ny commune ambonivohitry Moramanga nisahana ny lafiny ara-kolotsaina sy ny tanora sy ny fanatanjahantena moa tany zany fotoana zany dia avy eo lasa voatendry tamin'ny tetezavita ao mamarany congressina tetezavita dia nanomboka tamin'ny 2013 no latsaka solo-mavambahoaka dia hatramin'izao tany amin'ny Anjerimanontolo nanao parcours académique tamin'izany anatra ho dokotera zany efa nitarika mpianatry ny zanaky Moramanga teto zany hoe misy association AERM zay association des étudiants ressortissants de Mango dia président tao anatin'izay moa tena ary mazava ho azy fampifanerasera tamin'ny mpianatra universitaire reo dia rehefa tany be da be ny activité natao tany zany satria ny mpianatra tany somary betsaka ny fahasahiranana satria lavitra ray aman-dreny dia niezaka nanantona amin'ireo ray aman-drenitsika tany aloha zay atao hoe fa nahazo toerana tamin'izany fotoana zany nisy ny sénateur nisy ny député nisy ihany koa ataontsika hoe mety ministre avy ety amin'ny faritany Tomasina na dia mbola tsy nanana aza Moramanga sy izay ray aman-dreny afaka nanampy an'ireo mpianatra ireo ngamba dia nanatonany dia misy ny nanampy misy ny samy manana ny fomba fijerena moa mpanao politika fa ny tanjona tamin'izany dia ahoana ahafahana manampy an'ireo mpianatra reto mba ahafahany mamita ny fianarany dia tamin'izay fotoana zay na tsy haiko izay fa ohatrany somary nisy ihany fanilehana antsika tanora somary natao anjoronamba ihany ny tanora tsy dia omena sehatra loatra fa somary ataontsika hoe reo olon-dehibe ireo tia metraka loatra ngamba hoe ny tanora mbola mety hoe tsy manana traikefa na tsy azo atokisany dia tamin'izay no nisy namana maromaro mifampifondrofondrona dia hoe efa fotoana antsika zao ry zalahy fa alao hofitaina ny fianarana dia jerevana hoe inona no mety mba zavatra mba tena tokony mba hiarahantsika tanora zay mitovitovy hevitra fa misy ny namana zany tao anatin'ny filière maromaro sasany nanao économie sasany nanao gestion sasany nanao malagasy zay moa nanao médecine dia mitovitovy hevitra dia araka ny tenako teo moa efa vita kelikely ny fianarana dia nankaty Moramanga dia vao tonga taty dia efa nisy ireo namana zay latsaka be ny tanàna tamin'izany tonga dia nantso anay hoe hitanay anareo fa tanora tokony havita zavatra ary zay moa tamin'izany fotoana zany tsy hoe rehefa nianatra tany Caps dia nijanona tany foana fa nivezivezy taty nanao activité sociale amin'ny maha-dokotera anay betsaka ny sehatra afaka nampiana fiarahamonina zany satria afaka nanao an'ireny forazazafao be momaim-pona tamin'izany zay nefa nanao an'izany midina any ambanivohitra misy mpanao politika ary maka anay ndao mba entanay ary nareo manao an'izao anisan'ny ahafahany nivelatra koa nefa le zavatra taty aoriana satria ny activité nataonay zany tena izay mihitsy ny hitan'ny olona kay fa tsy dia tena le mpanao politika teo ihany natao fitaovana moa zay tamin'izany tsy mampaninona amin'ny tena an'izany io koa moa sitraponay le izy tsy misy hoe naninona koa fa nahafahany nivelatra koa le izy taty aoriana dia ny fanaovanay an'izay zany dia fa hitan'ny olona zay tena amin'ny sehatra dia niezaka foana koa zay nitazona an'le hoe fahamendrehana niezaka nanao ny tsara zany ary zay mihitsy no afatra ataoko amin'ny tanora mbola miveriko moa le izy rehefa ho tapitra ty émission ataontsika ty fa manana maizy anazy zany tsika tanora dia teo ny napisy an'ilay ambition hoe tanorantsika be da be no tokony aya tokony vita zavatra tsika ohatrany voatery eo anatina tsy afaka mivelatra mihitsy satria mety misy olona manakana mihitsy ohatra ny velarana satria mety eo ihany koa le hoe atahorana sady hoe hoaiza reto dia teo ny nanapa-kevitra hoe andaotsika iroso tsy maninona ny amin'ny sehatra ara politika ary no ahafahana mandray toerana
afahana manampy an'ireo tanora reo dia zay ngamba natonga izy. Za manokana aloha zany tsy mbola nisy hoe tena lalàna avy aty aminahy manokana hoe tolo-dalàna moa zany na proposition du roi fa kosa dia nanohana foana zay nataon'ireo namanareo raha ohatra ka hita hoe mitondra makany amin'ny fampandrosoana. Filohan'ny voamirana fahasalamam-bahoaka marina ny tenako mandaharo zay nefa notantanako an'io fa somary niavaka kely mihitsy ny tamin'ity resaka adiny tanatin'ity Covid-19 ity. Ny antony io moa zany dia efa iarahantsika mahafantatra fa efa rety mandoza eran-tany io ary tsy tena ahitana loatra an'izay aloha zany teo aloha na dia nisy ihany aretina madinidinika ataontsika hoe ny VIH sida, ny tuberculose sy ny aretina maro samihafa reny fa ity zany niavaka kely mihitsy. Fitantanana moa zany ny tena marina ny mpanatanteraka ny tena manao anazy fa zay tandrifanay nga manao mba ho raisiko. Ny commission nisy anay dia nisy nanaraka akaiky ny fomba gérena ny tantanana ny Covid eto amin'ny firenena. Nahita zay niezaka nataon'ny fitondram-panjakana ary nahita ihany koa ny mety hoe lesiko zay tokony hareny natao anatin'izay. Ny zavatra nisy fotsiny aloha dia betsaka ny vola natokana ho any amin'ny resaka ady amin'ny Covid-19 ary io vola io dia misy ny vola avy amin'ny volam-panjakana, misy ny vola avy any amin'ireo ataontsika hoe mpamatsy vola resam-pirenena. Dia ny ratification amin'ireo vola reo, ny fampiasana amin'ireo vola reo dia tsy maintsy mandalo amin'ny Assemblée nationale io. Ny commission ny finance moa zany ny tena ataontsika hoe saisie au fond zareo anatin'ilay izy fa zay moa zany amin'ny maha hoe fahasalamana ilay izy dia saisie pour avis, zany hoe alaina ny hevitra ao anatin'ilay izy. Dia nahita izahay aloha fa raha ny fitantanana an'ilay izy aloha dia hitanay hoe mangarahara ny fitantanana ny Covid amin'ny lafiny ara-bola teo amin'ny fitondram-panjakana no resahako satria dia anisan'ny nenan'izany izahay district Moramanga izay nampalan'ny tenako manokana no resahako Fanatsarana moa zany tsy maintsy aroso foana ny anankiray angamba aloha atao hoe somary tampoka ny avian'ilay aretina dia teo zany vao samy manao hoe inona daholo ny riposte zay horaisin'ny firenena mahakasika an'izay. Ny zavatra nisy dia ny personnel de santé mpiasa amin'ny fahasalamana somary azo lazaina hoe noho izay fahatapohan'ilay aretina zay dia tsy dia mipetsaka aloha zany tsy dia tena hoe azo lazaintsika hoe tsy dia tena hoe nafehy loatra n'ilay tena fizerena an'ilay izy. Donc fanatsarana voalohany zany tokony misy formation permanente misy systématique eo amin'ny mpiasan'ny fahasalamana zany manerana Madagasikara ray manontolo io anatin'ireo formation sanitaire rehetrarehetra na aty amin'ny hôpital lehibe zany na atran'ny CSB. Tadidio tsara fa tsy nijanona andrenivohitra rehetra ny Covid-19 fa endrika ngamba hoe nisy ambanivohitra maromaro tratran'izany. Dikan'izay zany na ny any amin'ny CSB zany dia efa tokony afy an'izay le mpitsabo any zany. Zavatra niainantsika teo moa situation exceptionnelle iny dia mesure exceptionnelle koa zany resan'ny fitondram-panjakana. Tsy nisy iny raha tsy nisy le Covid-19. Ara-pamehana foana ny fahasalamam-bahoaka ary zay foana zany mahatonga an'ilay hoe zao ny fipetraresina raha zao ny zavatra misy. Tsy hamofota mandry fa kelikely amintsika fotsiny fa betsaka ny solona vahoaka raha trany Covid-19 ary misy ny namponiana. Zany zavatra zany tsy maintsy andraisana fepetra. Raha ny tena hoe sitrapon'ny solona vahoaka dia mba eona mba hifanakaro hevitra hafa mihitsy zany hoe miona mivantana zany dia hoe raha ivory zany dia hoe mba ohatran'ireny mahazatra reny na ho tsy mazaza moa tamin'ireny moa nisy fotoana tany amin'ny CCI satria any mba malalaka dia voahaja tsara le distanciation sociale na elanelana ray metatra sy ny tariny zany. Fahitako anazy arakaraky ny zava-misy no tokony hanaovana azy. Raha mbola tena mafana be ny aretina ohatra hoe tena mbola reny le misy flan bebe reny dia ngamba soa ihany ary fa nisy an'itony teknôlôjia itony ahafahana
mamita ny asa dia mbola hoe aloha tazomina ihany zay resaka hoe session virtuelle zay satria ny asa tsy maintsy mandeha ny asa-panjakana tsy afaka hijanona ao anatiny io ny lalàna no tena mitaontsika hoe tondrana ny tirenena ty dia zay le izy raha ohatra kosa moa hita fa malamalana amin'izao fotoana zao moa zany ny amiana ara-pahasalamana tsy misy fa ny fipetra ara-pahasalamana dia tokony ho atao ka ny amin'ny tinako anazy dia ozy aho hoe ny tena tianay dia hoe atao plein air le izy a dia salle mihitsy dia ao daholo ny député fa raha mbola tsy zay moa zany ny zavatra afaka ataony ny valanaretina dia tsy maintsy miaina amin'le visioconférence fa atako an'izy io zany hevitry manokana mety foana zay ho atao fa rehefa anao an'izay dia hitarina kely le fotoana eo any amin'zareo ny zava-nisatra amin'izay mantsy a ndray andro na andro andro fara-fampetsany fiainanay amin'ny membre ny gouvernement tamin'ileo teo moa zany dia nizarena mihitsy hoe numéro 1 katramin'izao amin'ny première journée amin'le fiainana andro voalohany dia niambiny amin'ny fiainana faharoa nohony amiana ara-pahasalamana taloha ary tamin'ny tsisy amiana ara-pahasalamana dia ndray andro izy rehetrarehetra dia hitanareo tsara ngamba fa raha ohatra hoe manomboka amin'ny 10 février misy hatrany amin'ny 2 maraina ny 3 maraina miatrika an'le izy foana dia ny zavatra hitako a ny hatramin'izay aloha dia hoe manontany daholo ny solombavambahoaka dia avy eo mamaly ny membre ny gouvernement dia misy ny solombavambahoaka moa avy moantany izy dia vitany anazy izy kosa tsy andry an'le sasany eo fa mety mbola misy occupation hafa izy dia lasa izy mandeha arakaraka an'io mety tsy hoeniny intsony nyvaliny ataon'ny gouvernement zay zany zao lesiko mety hoe anankiray dia bon mety hoeniny any moa zany izy rehefa après an'izay rehefa tena mitady an'le izy de toute façon koa ny valiny ilaina vahoaka koa ny tena tokony haino an'le izy satria mety efa any amin'ny vahoaka ihany ny valin'le izy ao tsy misy fangatana personnel na député zany hoe rencontre amin'ny gouvernement dia ho ana rery hoe mety mobile zay na ohatran'izany ho ana ohatra zany tsy zay le izy fa tena natao hoany vahoaka kosa le zavatra tena efa pressanao question réponse ny tena tsara dia hoe miteny ny député anankiray dia mamaly izy dia tonga dia fantatra eo le vali teny dia tonga dia efa lasa fa le fotoana anaovana an'izay ve ho ampy fe zany satria farafaratsy ny député anankiray 3 minitra no miresaka ny famalin'ny gouvernement amin'iny ataoko hoe membre gouvernement efatra na 10 ohatra ny atefan'le fanontaniana ataoko hoe samy manana 2 minitra zany ny tsy ampy 10 minitra tsika député ve mety tsy dia pratika loatra fa ny anangamba solution hitako hoe alefa ohatran'ireny ihany samy manontany député dia mamaly membre gouvernement dia mba arahany zareo taratasy izy rehefa avy eo hoe ity marina le zavatra le nanontanianao anay ity ny valin'le izy dia iny taratasy iny avy eo nanaovany antaritra ty amin'ny vahoaka anay raha ohatra ka mahafapo moa dia rahapasoa rahapatsara tsy mahafapo dia anjarana andreny manatona ny mpanatateraka rehefa avy eo hoe tena tsy valy teny kosa raha tena ohatran'izao fa tsy mety na ohatra hoe efa misy valy teny hoe efa ho atao an'izao ary aminareo any andaingo ohatra misy le député mahazo barazy zay no ohatra valy teny ataony zareo en fait nefa tsisy asa mandeha mihitsy le izy dia tsy maintsy anaovana tatitra vahoaka hoe io le valy teny teneny zareo nefa tsisy asa mandeha dia ho teriny andray zareo na tsy haiko dia eo am'izay moa le hoavy mifanakianana sy ny tariny hoe mampanatena tsy misy ny asanay solombavambahoaka dia akoatrany hoe manao lalàna manaraka an'ireny fipetra rehetra makasika an'izay zany na io volavolan-dalàna na tolo-dalàna dia zay koa manaraka ny asa ny fanatanterana asa zay ataon'ireo mpanatanteraka reo ihany koa dia ny asanay ihany koa dia jery ny tahitan'ny vahoaka hoentinay any ammpanatanteraka dia manao tamerina ndraikitra zany mamerina zay manao tatitra makany amin'ny vahoaka ka ny raha zany voalohany indrindra aloha dia mila fanampiana izay manazava tsara mihitsy hoe inona marina ny tena asany solombavambahoaka satria ny raha izay no miteny an'izany amin'ny vahoaka dia mety misy no hoe mpanao politika reo tsy marina izany na ohatran'izany mety misy vahoaka mandray an'izay fa misy vahoaka tena mahafantatra mihitsy hoe zany marina ange ny tena asan'irety solombavambahoaka rehetra mba tsy hifangaro ny asan'ny mpanatanteraka sy ny asanay fanao lalàna fa didio tsara fa izay solombavambahoaka amin'ny circonscription misy anay amin'ny district iananay indrindra fa ohatrana eto Moramanga ohatra zany eto tsisy ministre zany eto
tsisy ministra veto dia ohatran'ny hoe tena tambesatra ty aminay daholo zany zay tokony adidy rehetra ho raisin'ireo mpanatanteraka reo anjaranay fotsiny avy eo no manaitra n'le mpanatanteraka zay meno anay fa amin'ny ankapobeny raha misy ny fahasarana vahoaka dia zay mifantany voalohany hoe monsieur le député mpianatra anay zanakay hianatra tsy ampy mivola idirana any tsy ampy fitaovana tsy voalohany jironay tsisy sakafo mihitsy izahay vaky ny tranonay zavatra ohatr' zany zany e fiainana andavanandro zany nefa tsy olona raisy roa akory manao zany fa olona tena maro dia raisina araka n'izay tandrify ianao inona ny azo amalinana ty ny fanantonantsika n'ireo vahoaka reo dia fa zava-dehibe ho anazy ka za zany a tena mandrisika ary tena hoe miincité atsika jeune raisony andraikitra misehatra zay afahantsika atomboy amin'ny zavatra madinika fandraisana andraikitra any amin'ny resaka fikambanana eny amin'ny fiarahamonina atao fantatry ny olona fa tompona andraikitra ianao dia rehefa ampiatrahan'ny fitokisana ianao rehefa aveo dia tena tazoma fa itsika mila manaovany tantaran'ny firenena fa raha ny zavatra efa nisy tany aloha zay foana ny ainatsika dia lasa le génération tsika mihitsy zany no tsy mivoatra